sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Amin'izao andro anankinan'olombelona ny fanantenany amin'ny fahaizany sy ny zavatra foronan'ny saina ankehitriny izao dia mangataha amin'Andriamanitra isika mba ho velomen'ny lalandava ao am-pony olombelona ny fanantenana ao amin'ny Kristy ahitany ny soa rehetra. Miarabantsika rehetra ary tratrin'izao alahady fahatelo amin'ny vanim-potoana ankalazantsika ny paka izao. Ny fiangonana dia manolotra lohahevitra ho antsika dia ny hoe miaraha miasa amin'ny Pierre fa izany no eglizy. Magnasa antsika rehetra tokoa ary iaraka iaino ny tenin'Andriamanitra ary iaraka iaino ihany koa ny fampianaran'ny eglizy amin'ny alalan'ireto vakiteny telo atolony ho antsika amin'ny ity alahady ity. Ny vakiteny voalohany dia nalaigna tao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko 5. Tamin'izany andro izany nentina teo amin'ny Sanedrina ny apôstôly ary nadiny ny lehiben'ny mpisorona izy ireo nataony hoe efa noraranay mafy ianareo mba tsy hampianatra amin'izany anarana izany kanjo vomaika nahelinareo eran'ny Jerosalema ny fampianaranareo ary izahay indray tadiavinareo ianjerany ran'iny lehilahy iny. Fa namaly Pierre sy ny apôstôly ka nanao hoe aleo manaiky an'Andriamanitra toy izay ny olombelona. Natsangan'ny Andriamanitra ny razantsika ho velona i Jesoa izay no vononareo nahantona tamin'ny hazo. Izy nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ompifehy sy mpamonjy mba hanome fibebahana sy famelan-keloka ny Israely. Ary izay sy ny fanahy masina nomen'Andriamanitra an'izay rehetra manaiky azy no vavolombelona izany zavatra izany. Ary no nefa nasiany nokapohina tamin'ny tsorakazo ny apôstôly sy norarany mafy tsy teny amin'ny anaran'i Jesoa intsony dia nalefany. Noho ny niala tamin'ny Sanedrina ny apôstôly dia nandeha hankafaliana sady nanao mendrika ny hitondra ny fahafahambaraka noho ny anaran'i Jesoa. Izany ary ny tenin'ny Tompo isoragna ny Andriamanitra. Namsanga
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Rasinis pananganana mati, zitsanganau velam tumbu. Rasinis kuntena pavatesana, rasinis pitsangananau vela. Nansanga kuvel, nansanga kubella. nansanga kuvel. Alleluia, alleluia. Rasinis pitsangananau vela, leufana vavau mafani. Rasinis pitsangananau vela, wakatini finona natitsika. Nansanga kuvel, nansanga kubella. nansanga kuvel. Alleluia, alleluia. Restena matkui Kristi, rasinis pitsangananau vela. Rasmata teluni Kristi, yetia zeyeta nakatamni. Nansanga kuvel, Nansanga kubella. nansanga kuvel. Alleluia, alleluia. Nansanga kuvel, Nansanga kubella. nansanga kuvel. Alleluia, Alleluia. Nansanga kuvel ni Kristi. Alleluia. Nansanga kuvel ni Kristi. Alleluia. Vakteny masina faharoa boky fanambarana ny soratany masinday Joany apôstôly ao amin'ny toko 5. Izaho Joany nahita sy nandre ny feon'anjely marobe nanodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ireo antiday ka ny isany dia alinalina sy arivoarivo nanao tampeo mahery hoe ny zanak'ondry izay voavono no mendrika handray ny fahefana, ny arena, ny fahendrena, ny hery, ny aja, ny voninahitra ary ny sotra. Ary reko ny voary rehetra any an-danitra sy ety an-tany ary anambanin'ny tany mba amin'izay any anaty ranomasina sy ny zavatra rehetra ao anatin'ireo indray nilaza hoe ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondrany ny dera sy ny aja ary ny voninahitra mampahefana mandrakizay dia novalian'ny zava-mananaina efatra hoe amen. Ary ny antidahy efatra amby 20 ny ankoka ny tsaoka n'ilay velona mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isoragna ny Andriamanitra. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambarana. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambarana. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambarana. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambarana. Nitsanganko velona i Kristy ilay nahary ny zavatra rehetra ary niantra ny zanak'olombelona.
evanjely masina ny soratany masinday joany ao amin'ny toko 1:20 tamin'izany andro izany i Jesoa dia niseho tamin'ny mpianany indray teo amorony ranomasiny Tiberiady ary toy izao no fisehoany tafaraka i Simona Pierre sy Thomas izay atao hoe Didimo ary Natanaela izay avy tany Kanany Galile mba amin'ireo zanaky Zebede sy ny mpianatra roa lahy hafa koa fa hoy Simona Pierre tamin'izy ireo andeha anarato aho fa hoy ireo taminy andeha araka aminao koa izahay dia nandeha izy rehetra ka niditra tao an-tsambo kely nefa tsy nahazo na inona na inona izy tamin'iny alina iny no ny maraina ny andro dia tonga teo amoron-drano Jesoa kanefa tsy fantatry ny mpianatra hoe Jesoa izy ka hoy Jesoa tamin'izy ireo manankanina va ianareo anaka dia hoy ny navaliny azy tsia hoy izy tamin'izy ireo alatsao ao ankavanany sambokely ary niaratonareo fa ahazo ianareo dia nalatsany niarato ka tsy zakany nakarina no niabetsahany ny azandrano ary hoy ilay mpianatra malalan'i Jesoa tamin'ny Pierre ny tompo io no nireny Simona Pierre fa hoe ny tompo io dia noraisiny ny sikininy ny akanjo ny velany fa efa nisoriny ka nirotsaka tamin'ny ranomasina izy ny mpianatra sasany kosa nandeha an-tsambokely fa tsy lavitra ny tany izy fa tokony 200 kilomonja nitarika ny arato feno azandrano no ny tafakatra teo an-tanety izy ireo dia nahita venafo sy azandrano hiray teo amboniny ary mofo ary hoy Jesoa taminy hitondray ny azandrano vao azonareo dia niakatra Simona Pierre ka nitarika ny arato feno azandrano vaventy 350 nefa tsy rovitra ny arato na dia betsaka toy izany aza izy dia hoy Jesoa tamin'izy ireo avia sakafo ny mpianatra izany tsy nisy na iray aza sananontany azy hoe iza moa ianao satria fantany ihany fa ny tompo io dia nanatona i Jesoa nandray ny mofo sy nanome azy ireo ary toy izany koa ny azandrano izany no fanintelo nisehoan'i Jesoa tamin'ny mpianany rehefa nitsanganko velona izy no ny avy ny sakafo izy ireo dia hoy Jesoa tamin'ny Simona Pierre ry Simona zanaky Joany moa tia moatra no ireto va ianao ka hoy ny navaliny azy iny tompoko fantatrao fa tiako ianao dia hoy izy taminy fahano ny zanak'ondry ary hoy indray izy taminy fanondroany ry Simona zanaky Joany tianao va aho ka hoy navaliny azy iny tompoko fantatrao fa tiako ianao dia hoy izy taminy fahano ny zanak'ondriko ary hoy indray izy tamin'ny fanontelo ry Simona zanaky Joany moa tianao va aho dia nalahelo Pierre fa nanontony ny fanontelony hoe moa tiahy va ianao ka hoy izy taminy ianao mahalala ny zavatra rehetra tompoko ka fantatrao fa tiako ianao dia hoy izy taminy fahano ary nireny ondrika lazaiko marina dia marina aminao fonimbola tanora ianao dia nahasiky ny tena ary nandeha tamin'izay tianao aleha fa rehefa antitra kosa ianao dia iraviravy ny tananao ka olon-kafa no hanasikiny anao sy hitondranao amin'izay tsy tianao izy no nilaza izany dia mba hanambara ny fomba mpahafatesana hanomezany Pierre voninahitra n'Andriamanitra ary rehefa nilaza izany izy dia nanao taminy hoe manarahay izany ary ny tenin'ny tompo derany ho anao ry Kristy ry kristianina havana anio alahady 7 amin'ny Paka miditra amin'ny tena fiainana andavanandro tokoa isika ary izay no tiany ireo vakiteny ho saintsaintsika ho raisika amin'izao alahady 7 amin'ny Paka izao tsy misahatra isika no mamerina fa eo anivosika tokoa izy Jesoa ary izy Jesoa velona
olona velona miara-dalana amintsika no miatrika ny fiainantsika miaraka aminy i Jesoa, miaraka amin'ny Jesoa isika. Ary de zay no tiany eglizy ary ho sapasika amin'ireo vakiteny isafidiny ho ansika amin'izao Paka izao. Eo anivosika tokoa i Jesoa nitsangako velona zanak'Andriamanitra, ary na dia mafy aza ny fiainantsika dia afaka mandresy ny rasy miaraka amintsika, ka afaka manorina tany vao sy lanitra vao araky ny hira ataosika. Ny lapan'ny lanitra izao de mivoa ho isika, o ny voa ny lanitra hoy ny hiratsika. Zany hoe isika zay nanofy, isika olombelona zay nieritreritra nanofy mba ahazo an'izay lanitra izay, de tanteraka izany raha miditra ao am' Jesoa isika, ary ny fony Jesoa afindrany amintsika. Ary zay koa no antenaintsika irisika amin'izao taona masin'ny famindrapo izao, ka ity tany lay trano be marary ity de iova ho tsara ho soa, afahasika olombelona sy ny taranaka ho avy ivelona ao anatin'ny fiadanana raha miova ny fo. Ary zay no mahatonga ny Papa mamerimberina an'izay ho antsika, mba ho ity trano be iombonantsika zay marary ty de mba iova ho trano be, afahatsika miaramonina ao anatin'ny fifankatiavana, ao anatin'ny fihavanana, ao anatin'ny fiadanana. Ka izay tokoa no mahatonga ny Pierre amin'ny vakiteny voalohany, satria entanin'izay finoana izay izy araky ny lazaitsika matetika, sy tany malemy anorena mpangady ny finoana, fa tany lonaka anorenany Jesoa no ny asan'ny fahasoavana, anorenany Jesoa miaraka amintsika ny fanjakany. Ka izay tokoa na de misy aza ny tady anapotika, na de misy aza ny tady anenzika asika, anaratsy asika, hoy Masindray Pierre amin'ny vakiteny voalohany dia milaza izy, izahay dia na de ho raranareo aza dia sy anaiky, aleonay manaiky an'Andriamanitra toy izay ny olombelona. Ary dia manambara fa i Jesoa tokoa no lalam-pamonjena ao antsika. De zay mahatonga ny Pierre ary isika miaraka aminy, izahay sy ny fanahy masina no vavolombelona milaza izany aminareo. Ary di zay no averimberin'ny Papa amintsika, satria i Kristy tokoa araky ny vakiteny faharoa ao amin'ny apokalipsany Masindray Joany, amin'ny boky fanambarany Masindray Joany, dia izy tokoa no tompony fahefana rehetra. Tsy hoe fahefana hoentina manjakazaka izay manapotika, fa fahefana nentina nanompo, ary de nanompo eto amintsika izy. Ary de zay koa ny kristianina, satria ny kristianina, ny anarana kristianina de avy amin'ny Kristy, ka izay fiainan'ny Kristy no fiainan'ny kristianina. Ka ny kristianina, ary izay ny tena famindrapo zay, dia ny fanompona nanompo i Kristy, ka ny kristianina koa de manompo sy fahefana hoentina mamoritra zany, ny fahefana nentin'i Jesoa, fa fahefana hoentina manompo mitady ny soa ho an'ny hafa, mitady mikasaka mandrakariva zay anasoa, anatsara fa sy anaratsy na oviana matoa i Jesoa nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fizaliana, matoa ny zanak'ondry no maty teo amin'ny hazo fizaliana, dia nandasaka ny rany dia mba atonga sika ho zanak'Andriamanitra, anavao ny fosika, anatsara ny fiainasika ty, ka anjara sika ary ny mandray an'izay fahefana nentin'i Jesoa izay, de ny fahefana hoentina manompo. Ary de izay tokoa maro ny tandindona ao amin'io evanjely voandrenesika io, enitsika sara fa alina ny andro sy ny asa ireo i Pierre
niverina tamin'ny fiainana andavanandro izy ary sy izy rery ihany fa nahita azy koa ireo namany dia niverina amin'ny fiainana andavanandro. Sy hoe rehefa kristianina vita batemisika dia sy mivelona eo anivon'izao tontolo izao, eo anivon'izao tontolo izao sika sy maintsy miasa sika ary sy maintsy manavao an'ity ty fiainasika ity, izao tranobe sika izao hoy isika teo. Ary amin'ny alalan'ny asa izay entan'ny fanahy masina no haintsika sy asa fanandevozana fa asa feno fahafana, feno fanahy masina. Niverina ny asa i Piera sy ireo namany nefa indrisy araky ny tandindona ao anatin'ny aiziny izy ireo niasa nandritra ny alina. Izay no matetika mahavoatsika miasa sy miaraka amin'Andriamanitra isika, ka raha izay no mahatonga ny aizina, mahatonga atsika sy mahita ny lalakombana ary dia sy mahamokatra ny asa ataosika. Zay re kristianina havana ny fampianarana amin'izao alahady fahatelo zao, raha miara-miasa amin' Jesosy tokoa isika, na dia ao aza ny zavatra manahirana dia mamokatra isika. Raha sanatria sy miaraka amin' Jesosy isika dia maizina alina no fiainasika ary dia sy hita vokatra amin'izany sika. Fa i Jesosy kosa nefa eo anivosika tokoa izy ary dia manantona sika feno fanetretena izy sy manakorotana ny fiainasika izy, fa eo izy ka anjarasika no manokatra ny maso sika, manokatra ny fosika, manokatra ny sofisika. Ary dia izay izao taona masina izao sy misahatra isika no mamerina an'izay ahatonga an'io maso sika io ho mason'Andriamanitra. Raha mason'Andriamanitra ny maso sika dia iova isika, ary ny fiovana voalohany indrindra dia isika mibebaka. Zereo fa nasiaro menatra i Piera, nasiaro fa sy ny akanjo, nidikan'izay zany mianjahanja ny fiainany, sapany fa sy fiainana araky ny mahazanak'Andriamanitra, araky ny ansony Kristy azy Piera na mianjahanja sisy akanjo izy noy izy satria hitany fa sy mendrika izy. Ary zay nidikany hoe ny sy miakanjo masiaro sy mendrika izy, ka izy ihany no nahasapany tenany ary dia nieky ny fahotany izy. Ary izy no nanambara tamin'i Jesosy ny solo an'ireo namany fa niasa nandritra ny alina izy, ka araky ny lazainy eo dia nandasaka ny arato izy araky ny tenin'i Jesosy dia namokatra ary mihoatra noho ny eritreretiny aza, satria ny nahazo mihoatra noho nyzay nieritreretina tokoa izy. Satria raha ny isana nomeny masindazoany eto dia ny isan'izay trondro laoka fantatra tamin'izay fotoana izay, zany hoe ny laoka rehetrarehetra eran'izao tontolo izao. Ary zay no tandindona manaraka tianambara eto, ny eglizy dia mandray asika rehetrarehetra ary ahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra. Sisy fanavakavahana ao amin'ny eglizy fa ansoiny n'Andriamanitra isika, ho zanany isika, ary dia amokatra be dehibe. Ary ny tena mahavariana dia mbola izy indroa indray no mbola mangataka amintsika, zany no fiainany tiany Jesosy ampianarana antsika mba ahatonga asika ho tena mpanarato-olona tokoa ka ahazo vokatra marobe. Ary dia izay no mbola ataony Jesosy amin'ny Piera ary ataony amintsika sirairay avy, fa indrindra amin'izao Paka izao nanao vao ny toko tamin'ny batemy isika dia manontany antsika sirairay avy i Jesosy tahaka ny fanontaniana nataony tamin'ny Piera: ry Simona zanaky ny Joany, moa tia mihoatra noho ireto va ianao? Dia manontany antsika tokoa i Jesosy, vonona tokoa ve isika ho tia? Inona moa ny dikan'izay hoe ho tia zahay? Dia izy ihany no milaza amintsika fa hany ny
zanak'ondro ary isika rehetrarehetra zany fa indrindra amin'izao taona masina taona ny famindrapo zao mamindra ny fonany Andriamanitra mamindra ny fony amintsika dia isika ihany koa mamindra ny fosika amin'ny hafa izay midikany hoe fahaniny zanak'ondry manome ny fosika manana fahafoizana isika ary dia tadio ary ry kristianina havana ilay toe-panahy dimy hoentsika mamelona ny ty diosezisika ity ny fahafoizana ny fitiavam-bavaka ny sy ny sisa rehetrarehetra araka io toe-panahy dimy io dia ny fahafoizana fahano oka isika ary entaniny fanahin'Andriamanitra amin'izao paka 420 izao hovonina amahana ny zanakon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika zany hoe amahana an'ireo manodidina sika amindra fo an'ireo manodidina sika ka amin'izay fon'Andriamanitra no fo mamelona ny fiainansika andavanandro ny fon'Andriamanitra mamelona ny fianakaviasika ny fon'Andriamanitra no mamelona ny ty tanànasika ity ny ty diosezisika ity ty tandrazasika ity mila fo izao androsika izao mila fahamarinana izao androsika izao satria zay tia dia marina ary zay marina dia mamindra fo amin'ny manodidina azy ary dia zay no antom-pisiantsika kristianina eo amin'ny fiainantsika andavanandro ry Jesosy tompo amin'izao andro izay ankalajana ny paka izao dia engany eo anivonay tokoa ianao ary amin'izao andro anakinan'olombelona ny fanantenany matetika amin'ny fahaizana amin'ny fahendrena diso lalana dia okany mba ahatsapa izahay fa eo anivonay tokoa ianao ary eo anivonay ianao dia matoky izahay na dia misy aizina mandeha amin'ny alina izahay mety tsy mamokatra ary atoky fa ao aminao no ahafahanay mamokatra ka ho andro vaovao tokoa ny ho fahazavana ho anay izao fankalazana ny paka izao ka hamokatra amin'izay ny fiainanay hamokatra ho sara izany hoe fiainana mahajanak'Andriamanitra ary dia atarika olo maro koa izahay ho ao amin'ny valatokanao ho ao amin'ny aratonao dia ny eglizinao ka olo raika izahay ka hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina fa tsy ho very mandeha tokoa izay rehetra mifefy aminao ry Tompo. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson
eto amin'ny radio fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu